mandeha zay mila andramana koa zay efa okeo okey faly miarabantsika rehetra afaka mandroso aty aloloha isika rehetra mbola misy toerana ety a eny fantatro fa mety hoe tsy eto le cadrage fa misy toerana ihany eto eny azy hono azafady ho atsika eto afovoany a aleo mba makasisina azafady satria misy an'le caméra ry arindry dia lasa takona le ry zareo eto aloha azafady saotra indrindra okey eny azy ho atombontsika izany ny fotoana Andriamatoa Taleny relation client Jirama Ramatoa Taleny unité partenariat ny Mvola ianareo mpiara-miasa ao amin'ny Jirama isika team Mvola ianareo namana mpanao gazety azafady indrindra anao raha misera mba afaka misaotra faly miarabantsika ary faly mandray atsika eto amin'ity toeran'ity Mvola araka ny efa nampanatsoana atsika andro vitsivitsy lasa zay dia ho atolotra atsika an'io mandritra n'ity valandresaka ity ny tolotra i Jirama iarahany miasa amin'ny Mvola ary tsy inona moa zany fa ny fividianana fahana amin'ny compteur prépayé na koa atao hoe rechargement ny compteur prépayé amelabelatra ny momba an'izay izy mianada eto anoloanantsika eto andray fitenenana voalohany ny Taleny relation client avy ao amin'ny Jirama aorinan'izay dia andray fitenenana ny Taleny unité partenariat ao amin'ny Mvola. Merci beaucoup Lina. Miarabantsika rehetra ny voalohany teny aloha dia ny fisaorana ny team Mvola indrindra Ramatoa Taleny ny karakara na amin'izao fotoana ahafahantsika mitafatafa mahakasika an'ity paiement prépayé ity. Io fametrahana n'io tolotra io zany dia misoratra ao anatin'ny stratégie ny Jirama amin'ny fanatsarana, fanamorana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa. Izay aloha voalohany. Ny tolotra hoe prépayé dia tolotra nomena amin'ny mpanjifa mba ahafahany mitantana ny fandaniny satria rehefa prépayé zany dia voafe ny mpanjifa atsakany sy andava ny fandaniny satria izay novidiny ihany no azony lanina ka rehefa tonga amin'ny fotoana dia tsy maintsy mividy fahany indray. Ny izay zavatra io dia tsy maintsy nasiana tolotra solution koa anamorana anatonana ary koa fa anampiana ny mpanjifa rehefa tonga amin'ny fotoana hividahana izay fahany izay. Dia ao anatin'ny digitalisation tsika efa imbetsaka moa zany efa betsaka ny tolotra napetraka ary ny raha efa niarahana tamin'ny Mvola tao ny mipehana facture efa mipetraka koa ny auto relevé dia tonga tsika amin'ity fividianana fahana amin'ny alalan'ny menu any Mvola ity. Solution important be io satria araka ny teniko teo tsika zany raha mividy fahana ka misy ny tsy napoizina ka lany le fahana amin'ny andro zao tsika dia voatery manatona ny Jirama any amin'ny agence mety makany amin'ny agence en ligne koa mety andro sabotsy mety andro alahady ny tapitra le izy dia tsy manana solution isika ka isaorana be da be ny Mvola nandany fotoana nanao niketrika nametraka an'ity solution ity satria sady
ataoko hoe disponible 24/24 zany le izy a fiable satria zavatra efa imbetsaka ary efa nosedraina amin'ny atsaka ny siandavany ka tsy misy olana mihitsy intsony ny fomba fifidianana dia ny azahoana fahana ary afaka mampandeha ny compteur averiko ny fisaorana dia ataoko ny fanentanana hoe aza misalasala fa efa maheriheritaona angamb'izay no fanomboka ny karakara nanao ny test rehetra zay ilaina dia mandeha atsaka ny siandavany io fividianana fahana amin'ny alalan'ny mivola io averiko ny fisaorana ny team mivola dia isaora koa ny ekipa Jirama nametraka niara-niasa tamin'ny team mivola nametraka n'le solution tsy ho lava resaka fa dia mameny fitenenana ny Ramatoa Erika Verly. Misaotra indrindra Monsieur Thierry Ramangasoavina. Andriamatoa talen'ny relation client amin'ny Jirama. Ianareo mpiara-miasa rehetra tsy ankanavaka ao amin'ny Jirama. Ianareo mpiara-miasa ao amin'ny Mivola. Ianareo namana mpanao gazety. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Mpifaliana no iarabananareo amin'ny izay manatrika etoana sy manome voninahitra an'izao tafatafa sy dinidinika ataontsika izao. Efa voalazany teo ihany moa ny antony iaonantsika eto androany fa te hampatsiahy kely fotsiny angamba ny tantara kely izay mbola mitohy entre ny Mivola sy Jirama. Raha tsy haivina dia ataoko hoe angamba hoe tantaram-pitiavana satria efa hatramin'ny 1/24 izay niara-niasa. Niara-niasa mba hanamora hitady solution hanamorana ny fandoavam-pakturan'ny mpanjifa rehetra jiro sy rano eto Madagasikara. Natomboka aloha zany tamin'ny nametrahana ny terminal de paiement électronique Mivola teny anivo masivoan'ny Jirama tsirairay avy teny. Dia no atsaraina hatrany dia nanomboka tamin'ny 24 tsika dia efa nisy ny paiement à distance. Tsaratsaivo kely asa mampiasa daholo angambanareo manantena. Le miditra amin'ny dièse 111 dièse dia ao amin'ny Mivola misafidy ny fandoavana facture dia ao amin'ny électricité moa ny Jirama. Dia manaraka ny toromarika eo nareo dia afaka régler ny facture zany à distance. Afaka manao an'izay foana nareo na aiza n'aiza toerana misy anareo na amin'ny firy na amin'ny firy. Izay zany tena hoe dingana lehibe. Fa tamin'izany fotoana izany mbola tena zava-baovao be tamintsika malagasy ny atao hoe paiement à distance dia mbola nisy moa ny aya nisy ihany koa ny tahotra teo amin'ny fampiasana azy fa ny raisinaisin'ny Jirama ho andraikitra foana zany ny fanabeazana amin'ny mpanjifa rehetra ary namoaka hoe inona daholo ary ny tombontsoa azo amin'ny fampiasana an'ity paiement à distance ity. Dia araka ny efa teny teo ihany tombontsoa goavana be le hoe tsy fandaniam-potoana satria tsy mila mandeha makeny anivon'ny masivoan'ny Jirama intsony zany tsika rehefa nefa facture fa afaka hoe ataontsika any amin'izay toerana rehetra misy atsika any amin'izay fotoana mampety atsika. Dia nanotoy ihany zany rehetrarehetra zany dia nisy hitantsika niarana hita teo moa tamin'ny 24 reny fa nisy ny fametrahana ny amiana ara-pahasalamana tamin'ny fisian'ny Covid reny. Dia teo zany vao tena tsapa hoe tena ilaina tokoa ty paiement à distance ty. Dia tena niara-niasa akaiky ny Jirama sy ny Mivola ampiroboroboaingana an'ity fandoavam-bola à distance ty. Dia ny Jirama koa moa teo anilan'izay efa nitenen'ny tale teo ihany na niezaka be zareo nanao solution mba hialana amin'ny fifampikasoana sy ny fifanosonana tamin'ireny fotoan'ireny dia namoaka ny auto-relevé. Izany auto-relevé zany koa dia efa afaka sitrahan'ny mpanjifa ao anatin'ny Mivola. Tsotra ny fampiasana azy le miditra amin'ny Mivola dièse 11 dièse Mivola iny ihany dia miditra ao anatin'ny fandoavana facture électricité sy Jirama ihany dia misafidy nareo ny auto-relevé azonareo atao zay. Dia nitohy teny foana ihany ny ezaka nataon'ny Jirama hanamorana ny fiainan'ny malagasy tsy vaky volo. Nametraka indray zareo ny compteur prépayé izay efa nazavaina anareo teo hoe ahafahana zany maîtriser mialatsiny moa raha mifangaro kely ny fivambolana teknika fa mba hoe maîtriser ny consommation électricité an'ny ménage tsirairay zany. Dia io compteur io moa mampiditra hafahana zany ianao. Dia izay fampidirana hafahana izay no efa afaka atao amin'ny Mivola ihany koa amin'izao fotoana izao. Tsotra, aingana ary azo antoka. Izay moa no teny filamatry ny Mivola izay ahafantarantsika ny tolotra Mivola rehetra. Dia
mifandanja amin'izay mihitsy ary mitombona tanteraka io teny filamatra io amin'ity fividianana fahana amin'ny amin'ny vola ity amin'ny compteur prépayé tsotra dia tsotra izy satria amin'ny alalan'ny finday ihany zany no anaovana ny fikirakirana rehetra dia ampidirina moa ilay kody ao amin'ny amin'ny vola iny dia miditra amin'ny Jirama dia misafidy ny atao hoe compteur prépayé zany hoe mbola hijery eo tsika ny démonstration sy ny andrana dia ho hitantsika eo ny fanaovana azy aingana satria eo no eo zany nareo rehefa manao an'izay manipulation zay dia tonga dia mahazo ny code d'activation dia afaka mampiditra ny eny amin'ny compteur anareo dia tonga dia afaka manjifa n'ilay électricité ary azo antoka ihany koa satria araky ny fantatrareo moa zany ny fikirakirana ny amin'ny vola rehetra dia tsy maintsy validenareo amin'ny code secret anareo dia fonatreo zany le hoe ho tapahana ny jironao satria tsy misy fanamarinana satria manana maîtrise tanteraka tsika amin'ny ny consommation antsika amin'ny électricité dia misokatra araka izany io fanjifana ny fahana jiro Jirama amin'ny amin'ny vola io amin'ny fomba tsotra aingana sy azo antoka tamin'ny araky ny fanazavako teo tompoko lahy sy tompoko vavy eto ampamaranana fa efa lava ihany angamba izay resaka nataoko teo izay dia tsy hainay koa tsy saotra voalohany indrindra ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera PIA sy ny Jirama izay nametraka ny fitokisany taminay amin'izao tetikasa izao izao zany tena manapirofo fa tena afaka miara-miasa tanteraka ny fanjakana sy ny orinasa tsy miankina mba ho tosika ny fahombiazan'ny malagasy tsirairay dia inona fa hitombo kokoa hatrany zany ny malagasy tafiditra ao anatin'ny inclusion énergétique et financière ao aorianan'izao ezaka lehibe izao ary farany nefa tsy sanatria tsy maivandanja azafady dia mankasitraka anareo mpanao gazety izay hanaparitaka sahady an'izao vaovao mahafinaritra be ho an'ny mpanjifa ny Jirama sy ny amin'ny vola izao misaotra tompoko vavy mampasitraka tompoko lahy ny hainao hatramin'ny farany misaotra indrindra Erika sy Thierry nandray fitenenana ho arahantsika zao zany ny démonstration zany ny fividianana an'ilay fahana ho an'ilay compteur prépayé ao anatina vidéo fohy no anarahantsika an'izany araky ny nahitantsika anazy teo tsotra tokoa ny fomba fividianana an'ilay recharge Jirama ho an'ny compteur prépayé amin'ny alalany amin'ny vola misokatra zany zao ny fanontaniana ho antsika mpanao gazety raha misy zany eny aza mazava amintsika rehetra ilay zany dia mankasitraka antsika dia afaka manao interview eto anoloanan'ity hoesorontsika ty latabatra ty dia raha mba afaka makety fotsiny ianareo menada Ay,